Manoloana ny drafitra izay navoakan'ny GIC-M entina manana crise misy eto amin'ny firenena dia nitondra ny fanehoan-keviny Randriamanana Jean-de-Dieu parlemantera avy ao anivon'ny ny congrès ny teteza mita avy amin'ny antoko TGV akoatr'izay dia nitondrany fanehoan-keviny ihany koa ireo resaka mafam-pana hafa eto amin'ny firenena. Makasika indrindra ilay ordonnance anankiroa nresahan'ny GIC dia ny ordonnance ahafahana manamboatra ny lalàna zany fifidianana sy ny ordonnance ahafahana manamboatra ny drafitra ny CES. Ireo lalàna anankiroa ireo dia nanaraka ny zotra sy ny dingana rehetra amin'ny fanaovan-dalàna ao anatin'ny republika. Zany hoe niainga tamina projet de loi izy ireo dia nandalo tany amin'ny parlemanta ary dia nisy ny fanitsiana kely nataon'ny parlemanta ary niverina tany amin'ny mpanatanteraka ary dia lany soa tsara. Raha fitinina zany dia lalàna ny rahana namolavola ireo lalàna makasika ny fifidianana sy ny lalàna makasika ny firafitra ny CES ireo. Ka raha manome sosikevitra ny GIC hoe ordonnance indray no anambarana andreo dia veriky fa mampisavorovoro ny laminasy ao anatin'ny republika zany. Tsy manaja ny fenitra mahalalàna lalàna zany fa ny hevitra dia tsotrany hoe satria efa natao lalàna izy tany amin'ny voalohany satria lalàna moa nresahana dia raha mahafantatra fa tsy ao anatin'ny fivirina ara-dalàna zao ny parlemanta dia azo atao tsara no miantso fivirina tsara-potoana ahafahana manao ireo lalàna ireo amin'izay mantsy tsy miteraka disadisa eto amin'ny firenena intsony satria rehefa lalàna ny rahany rehetra namolavolona sy ny rahana nandany dia veriky fa zay no tena antoka isin'ny fitoniana sy antoka isin'ny firaisan-kevitra eto amin'ny firenena ahafahana manatanteraka ny fifidianana. Mahakasika ny hoe fisintonan'ny kandida anankitelo ny filatsahana hofidiana ary ny didy avoakan'ny CES dia didy tsy azo ivalosana ka noho izany heverinay fa miteraka fisavorovorona indray raha toa ka kandida efa neken'ny fahefana mpitsara no mbola tediavin'ny sasany hosotomina ary tsy menjo ilatsaka hofidiana indray ny kandida sasany. Ny hevitray zany dia tsotrany hoe satria efa navoakan'ny CES ny didy mamoaka ny listra 150 listra ny kandida ny filohan'ny republika dia tokony hoajainy rehetra na mpanao politika izy na kandida izy izy dia tokony hanaja izay didy navoakan'ny fahefana mpitsara zay satria izay no mahatanitandalàna any Madagasikara.